avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Uprime. Manolotra ho anao ny vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Tsy marina ny filazana fa tsy manana taratasy fa azon-dala ny taditr'olona ny fiaramanidy ny tafika malagasy ho minisitry ny folo alin-da manoloana ireo fanohi-kevitra samihafa momba izay. Nanomboka androany ny fitsiriana ny paika fandraiketana ny tsenam-barim-panjakana mikasika ny fanamboarana ny tohodrano ny tongolony izay potika sahady amin'izao fotoana izao. Misy fenitrarana ny fanomezana tsenam-barim-panjakana ka tokony ho enjana ny sazy ho an'ireo ny ray tsy kombakomba ho ny teknisianina momba ny asa vaventy. Nankatoavina nandritra ny filakevitra minisitra Omala no fanokafandray ny fanomezana fahazon-dala ny trandraka arenan-kibony tany ankoatra ny volamena raha toka ny tsahatra tany amin'ny taona 14. Amafisina ny fanaramaso sy ny fampiaran-dalàna ho an'ireo fiara fitateram-bahoaka araka ny fionana mivantana ny arahan'ny polisy-pirenena sy ireo mpitatitra amin'ny zotra 194 sy ny zotra D. Anovelany nambaran'ny filoha frantsay androany fa antso amin'ny fifoazana ara-stratéjika ho an'i Eropa amin'ny fifandirana eo amin'ny Eropa sy États-Unis mikasika ny Groenland amin'izao fotoana izao. Ny antsiprian'izay. Ankafaliana trano tomboka lasy tombovavy no itsidihany indray ny tokantranao amin'ny ality tonga soa atao anaty fotoana ny fampalalam-baovao manasanao ihany koa anaraka ny antsiprian'izay. Anokafantsika ny fiarahana tsy marina ny filazana fa tsy manana taratasy fa azon-dala ny taditr'olona ny fiaramanidy ny tafika malagasy. Manana taratasy ara-dalàna ny fiaramanidy ny tafika malagasy ho ny minisitry ny folo alin-da. Ankilan'izay 900 ny asa napetraka no tanteraka ny tafika malagasy ho antaona 2024 raha ny tomba anezaka natao ho ny minisitra nandritra ny fivorian'ireo tompon'andraikitra ambony teo anivo ny tafika malagasy tamin'ity androanty. Tsy vao izao ny fiaramanidy ny tafika malagasy no mitatitra olona na mitatitra entana fa efa sandavanandro iandreketa ny tafika anabakabaka izany ho fanampiana ny vahoaka malagasy ho ny minisitry ny folo alin-da. Isan'izany ny fitaterana ny karama ny mpiasam-panjakana ho an'ireo toerana tsy afaky ny fiarakodia, ny fitaterana ireo marary manoloana ny voiny amin'ny tranga amin'ny fahasalamam-bahoaka. Atao izany ihany koa ny fampiasana ny fiaramanidy ny tafika amin'izao fotoana hanampy ny fitaterana olona ho an'ny sidina anatiny mampitohy ny antalasy ny faritra atsinanana izay nahabe resaka tatoato. Manana taratasy ara-dalàna amin'ny fahazon-dalana hitatitra olona ny fiaramanidy ny tafika malagasy ho hiatrany minisitry ny folo alin-da. Dia resaka action civilo-militaire zany hoe fanakakaizana ny vahoaka no ampiasana ireny fiaramanidina ny tafika malagasy ireny. Ary io fiaramanidina io maro no milaza hoe tsy manana licence, tsy manana licence de transport, tsy marina izany. Manana taratasy ara-dalàna matoa manidina izy ireo ary miaramila koa azadiny fa olombelona koa ka matoa izy afaka mitatitra ny miaramila dia afaka mitatitra olom-pirenena. Mandra-pisiny fiaramanidina eo anivon'ny Madagascar Airlines sy eo anivon'ny compagnie aérienne izay ao amin'ny ministère ny fitaterana dia manampy izahay amin'ny fanomezana ny sidina eo amin'ireny toeran'ireny anisan'izany ny any Antala, ny any Sambava, ny any Maroantsetra, mety koa any Sainte Maria, mety hoe Nosy Be arakaraka izay filana eo anivon'ny ministère ny fitaterana. Niatrika fivoriana androany ny tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny tafika malagasy nanaovana tomba nezaka ny asa vita ho an'ny taondasy sy ny fametrahana ny paikady anatanterahana ny vina ho an'ity taona 2024 ity. Nisongadina nandritra izany fa ny 900 ny asa napetraka no tanteraky ny tafika malagasy raha ho an'ny taona 2024. Mahakasika ny fiara-miasa ny tafika malagasy amin'ny vondron'ny tafika avy any ivelany nanazava ny minisitra fa miara-miasa amin'ny tafika hafa afaka ampandroso sy ampivoatra ny tafika malagasy manaja ny fiandrianam-pirenena malagasy. Ny 900 ny fitaovam-piadiana ampiasan'ny tafika malagasy izay avy amin'ny tafika rosianina. Ny fametrahana ny filaminana
ho an'ny vahoaka malagasy na dia mbola nisy ihany aza ny asan-dahalo madinidinika fa raha oharina tamin'ireo taona lasa ny fandimby dia efa niena be ny tahany tsy fandrimpalemana tetonivy ny firenena. Dia matetika ohatrany hoe nitafika frantsay foana ny hitantsika fa nitafika rosiana, nitafika sonoa, nitafika amerikana dia nanampy atsika foana. Treto aloha tsy misy fanohitohinana satria fiarah-miasa no atao. Tsisy idiran'ireo firenena vahiny mihitsy ny atao anatin'ny tafika malagasy fa fiarah-miasa no misy, fampitaovana no ataondry zareo, fampiofanana no ataondry zareo ary fanatsarana sy fikolokoloana nireo fitaovana no ataondry zareo fa iry zareo dia tsy miditra amin'ny fibaikona na ny asa zay ho tanterahany tafika malagasy eto amin'ny firenena. Fanamby masoa ny tafika malagasy ho an'ity taona 2024 ity ny fametrahana ny tafika malagasy ho matianina afaka miantsehatra sy miady amin'ireo ambana mety hitranga na avy eto antoerana na avy any ivelany. Eo ihany koa ny fanatsarana ny fomba fiasan'ny tafika manaraka ny fanavaozana takin'ny firenena amin'ny fametrahana fandriampahalemana sy filaminana maharitra eto amin'ny firenena. Isy ny fanovandrafitra eo anivon'ny tafika malagasy aorian'ny fahafitan'ny fikaonandoa ny tafika malagasy. Fa nanomboka androany ny fitsirihana ny paika fandraketana ny tsenam-barim-panjakana mahakasika ny fanambarana ny atodrano ny tolongona ao amin'ny distrika na Tsimondrano izay potika sahady amin'izao fotoana izao. Misy fenitrarana ny fanomezana ny tsenam-barim-panjakana ka tokony hoenjana ny sazy miandro ho an'ireo mpiray tsy kombakomba tamin'ny asa petatoko. Ho ny teknisianina momba ny fanamboarana foto-drafitrasa nanaovana fanadihadiana. Taurine Toromarika nomeny Prime Ministre nandritra ny fidinana ifotony ny alahady teo ny anaovana ny fanadihadiana sy fandraisana fepetra ny orinasa nanamboatra ny toadrano ny tongolo izay efa potika sahady sy ahina ovaky tanteraka. Natomboka androany ny fitsirihana ny PEC fandraiketana ny tsenam-barim-panjakana mahakasika ireo asa nanamboarana ny toadrano ny tongolo ao amin'ny commune Ampahitrosy distrik'ny Tsimondrano. Ny mpandrindra ny tsenam-barim-panjakana eo amin'ny ministera ny fitantanam-bola sy ny toe-karena no isana ny fanatanterahana ity fitsirihana ity. Tsisy ny famindram-po fa andraisana fepetra avy hatrana araka ny lalàna ireo tomponantoka rehetra voamarina fa nisy kitoatoa na tsy fanarahan-dalàna tao anaty ny fanatanterahana ny asa. Rary ny sitsy ny raha toa ka misy izao fitsirihana izao manoloana ny fahasimbany foto-drafitrasa sy ahafantarana ny tsy fanarahan-dalàna na fositra mahatonga ny olana hoy ny teknisianina momba ny foto-drafitrasa. Ialana amin'ny kitotoa hitantsika tsara efa niteny ny Prime Ministre tamin'ny valandresaka izay nataony iny hoe ho apetraka ilay hoe fourchette de prix zany hoe misy ny vidy farany ambany sy ny vidy farany ambony tsy tokony hoaran'ny entreprise ary avoaka mangarahara araka ny teniny ihany. Izay zavatra izay zany tokony hipetraka ka izay zavatra rehetra izay dia manaraka an'ilay procédure izay efa niresahana ihany. Marina rariny sitsiny raha ohatra ka mijery izay mora indrindra fanjakana fa mila jerena kosa nefa ny ao anatin'ilay izy ny hoe hatreto mahavita an'ilay asa hatreto be loatra amin'ny anaovana an'io asa io ka izay zavatra izay dia fomba anankiray ihany koa ialana amin'ny kolokolo rehefa ho atao mangarahara izay procédure amin'ny fanomezana ny tsenam-barim-panjakana izay. Tsy ity toadrano ny tongolona ity ihany no foto-drafitrasa nahitana fanamboarana kitoto fa mbola maro ireo foto-drafitrasa vita tamin'ny fitondrana teo aloha saingy efa misy potika sahady toy ny lalam-pirenena ny tranobe ny serasera sy ny kolotsaina sasany ny kianja manara-penitra maromaro ny sekoly sy ny hôpitaly samihafa. Tokony anaovana fitsirihana avokoa noho izany ireo tsenam-barim-panjakana rehetra tamin'ireo foto-drafitrasa izay nahitana fahasimbana sahady ka hiaran'ny sazy ny tompony andraikitra nanome ny tsenam-barim-panjakana sy ny orinasa nanao kitoatoa ny asa. Ao anatin'ny fanatanterahana ireny asa-panjakana azo amin'ny alalan'ny tsenam-barim-panjakana ireny dia misy ny engagement ny entreprise izany hoe ny garantie maro isan-karazany arakaraky ny habean'ilay asa satria misy ny atao hoe garantie quinquennale misy ny décennale arakaraky ny habean'ilay asa zany no mamaritra an'izay ao anatin'izay le cahier de charge izay. Ny dikan'izay raha ohatra ka ny orinasa anankiray ka mahavita ny asa androany dia tsy maintsy misy an'izay le délai de garantie izay ka raha misy ny tsy fetezana ao anatiny dia anjaran'ny orinasa no mamboatra izay tsy fetezana raha ohatra ka kelikely. Raha ohatra ka tonga any amin'ny hoe faharavana tanteraka dia anjaran'ny orinasa no mamerina azy hatramin'ny voalohany manaraka an'ireo le kipitsipitsy ny ara teknika izay tokony ho atao. Izay no nolazaiko teny amin'ny voalohany hoe anatina
tsenam-barom-panjakana anankiray dia misy ny atao hoe offre technique ary ihany koa ny offre financière. Zany hoe raha ohatra ka orinasa tsy hafe ny teknika rehetra zany na ny fananany matériel zany na ny fananany ingénieur zany antanteraka ny asa dia tokony tsy omena azy mihitsy io azy io satria efa fantatra dia melo zany fa tsy ho vitany. Tsehivina ny taona 2024 ity tsenam-panjakana nentina nanamboara ny toadrano ny tongolona ity no nomena raha ny antotan-kevitra hita eo anivon'ny fitantanana ny tsenam-barom-panjakana. Ny taona 2024 no voalaza fa navitana izany ka izao simba sahady izao andrasana araka izany ny valin'ny fitsirihana izay tokony avoaka amin'ny fomba mangarahara. Miresaka fahasimbana todrano izay hatranisika mandidina ny 700 ireo mponina Trabona ao amin'ny commune ambanivohitra Tanambe distrika Amparafaravola vokatry ny fahavakisany tondradrano vokatry ny tondradrano tany amin'ny toerana Omaly dibo-drano ihany koa ny tanimbary mandidina ny 5,000 hektara ary mbola maro ireo olona taraiky any an-tranony vokatry ny fiakaran-drano ny antsipirian'izay. Mponina manodidina ny 700 ny Trabona ao amin'ny commune ambanivohitra Tanambe distrika Amparafaravola vokatry ny fiakaran-drano. Voaterina findratoerana ao amin'ny EPP Ambohimanarivo ny 200 tamin'ireo mponina Trabona ary misy 500 kosa ireo tsy afaka miampita rano. Ankoatra izay manodidina ny 5,000 hektara ireo tanimbary dibo-drano any an-toerana amin'izao fotoana. Raha ny fanazavan'ireo mponina any an-toerana mbola maro ireo olona tavela ao an-tranony ary tsy afaka mamonjy ny toerana avo noho ny fiakaran-drano any an-toerana. Tamin'ny 200 le rano tonga dia olazaina mba hoe midetsidetsy dia jerena mahay mitombo dia nilasana maloha ny vehivavy zay tokony afaka maloha dia le tsy afaka mbola tavela dia mbola misy zazavy nididy zay hoako avy ny terakely dia mbola tsy afaka azy nilalina ny rano dia tsy afaka nandeha tongotra ny zavatra niainanay tao dia tamin'ny 3 alina zany zay efa fa nisy namoa zany tamin'le rano namoninay zany le olona dia hoe andao fa avy ny rano dia niakatra zay tamin'ny 3 alina satria betsaka ny zaza madinika ny entana zany nakarina agnambongambo am'le tragno le misy tragno rena regny zany dia nakarina amin'regny ny entana dia mbola haigny ny entana sasany mba mangataka zay zany lakana mba hisy lakana zany hiaka ny entana zay tavela sy ny olona mbola tsy afaka akainy. Tsy niandry ela fa nitondra fanampiana ho an'ireo Trabona ny commune ambanivohitra Tanambe sy ny hôpitaly Tanambe ka nanolotra vary, sira, voamaina, lay misy domoka ary savony ho an'ireo Trabona. Ankoatr'izay nidina ifotony nijery ny zava-misy teny an-toerana ihany koa ny préfet n'Ambatondrazaka niaraka tamin'ireo taleparitra ka isan'izany ny taleparitry ny fambolena sy ny fiompiana, ny taleparitry ny mponina sy ny firaisan-kina ary ireo solotena ny distrika Amparafaravola sy ny faritra. Marary ny vahoaka ny Tanambe hoy ny ben'ny tanàna ao an-toerana ka manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana sy ireo malala-tanana hijery ireo Trabona fa maro amin'izy ireo no tsy manan-koanina noho izao tondratrano izao. Manoloana zazavatra zany dia zay eto miaraka amin'reto Trabona eto reto ny commune moa zany dia niezaka manao zay vitany manome sakafo atao hoe vary, voamaina, savony izay mety ilaina fiainana andavanandro ho an'ireo mponina ireo satria tsisy ny nampelatana izy ireo dia nivatany foana anakaty. Dia mangataka fanampiana ho an'ireto atao hoe vahoaka reto satria mahatratra hatrany amin'ny 700 any zany zareo zao no atao hoe tsy manan-kelofana sy mipetraka trano ary tsy manan-koanina ka ireo zany zao no angatana fanampiana zany hoe aide humanitaire mihitsy no angatana mba ho an'ireo vahoaka ireo satria tsy voasahan'ny commune raha zany isan'olona zany no vatsiana sakafo isan'andro ka manamafy zay ny atao hoe mangataka amintsika rehetrarehetra ny mpitondra fanjakana mba hitondra ny anjara birikinareo mba mifanampiana ny vahoaka satria vohikava mahatratra izy ty ary marary ny vahoaka ny Tanambe amin'izao fotoana izao ny loza voajanahary ka dia manamafy zay fangatana zay izahay raha misy natao hoe ilananay moa zany dia voniny izahay andro manalina ho an'ny vahoaka satria izay ny antony nametrany vahoakanay nametrany izy ireo fitokizana dia mba niayan'izy ireo sy niampita aminareo ny vona izay mahazo ny vahoaka. Mariana fa manomboka miaina tsikelikely ny rano amin'izao fotoana na izany aza raha mbola mitoy ny lotsakorana atahorana ny akaran'ny rano indray. Mariana fa mbola mitoy ny fanaraha-maso sy ny fandraisana andraikitra ny fotony.
mikasika ny endrana rajako avakina karatra ankehitriny olona iray ny fantatra treto fa sitrana taorian'ny fitsaboana nandritra ny 20 andro raha nitatitra azo avy amin'ny fitaleava amin'ny paritry ny ministera ny fahasalamam-bahoaka tany an-toerana amin'ny tohatrany fanentanana amin'ireo fepetra sakana sy ireo paikady rehetra hiadina amin'izay raha ny fanio-kevitra trany andrindrina randria miarosokolo Antsirabe. 20 andro lasa izay no nahitana tranga voamarina voalohany mahakasika ny valanaretina mpoksana ny endrarajako teto amin'ny renivohitry ny fatrofakina karatra raha nitatitra azo avy eo anivony fitelavam-patitra ny fahasalamam-bahoaka aty an-toerana nandritra izay 20 andro izay dia misy 570 ireo olona ayahina mahakasika ity valanaretina mpox ity ary misy ahenina ireo tranga voamarina izay raisina tanana eto amin'ny hôpitaly lehibe CHRR eto Antsirabe. Ny efatra amin'ny 30 amin'ireo ayahina rehefa nataony fitiliana hoy ny talepatritry ny fahasalamam-bahoaka eto vakina karatra dia mihiba ambany avokoa ny soritra retina ary ny 15 volana janoary 2024 lasa teo no nahitana tranga voamarina farany ho amin'ny fatrofakina karatra manokana. Hatramin'izao andro itenenantsika androany izao zany dia efa nahatratra ny amin'ny 540 ny isan'ireo olona nayahina hoe manana tranga mampiay aho ny endran-drajako hitan'ireo mpiara-miasa raha pahasalamana moa zany zavatra mahafaly ny 430 tamin'izy ireo rehefa natao ny fitiliana dia mihiba avokoa tsy nahitana nininy. Zavatra nahafaly faharoa ny 5 ny volana janoary tsika io no nanana tranga voamarina farany ary nanomboka tamin'io datin'ny 5 janoary io hatramin'ity datin'ny androany ity dia tsy nahita tranga confirmé aloha zany isika atreto. 20 andro ny fitsaboana ny valanaretina ao aorian'ny fitiliana izay atao ary tamin'ireo marary misy enina voamarina fa tratra ny valanaretina mpox teto vakina karatra dia iray tamin'izy ireo no efa navita ilay 20 andro ary efa azo lazaina fa sitrana amin'izao fotoana izao. Na izany aza dia mitohatra ny fanentanana amin'ireo fepetra sakana sy ireo paikady rehetra edivana amin'ity valanaretina ity raha ny fanazavana trany. Ny famaritana aloha zany dia tsy afaka miteny hoe sitrana tanteraka ilay olona raha tsy 20 andro ao arinany nahafantarana azy dia marina fa rehefa mahazo fitsaboana izy rona 3 andro eo dia efa mety tsara be ny fahasalamana saingy ny teny hoe sitrana tanteraka izy dia tsy afaka miteny raha tsy feno 20 andro tamin'ireo mararintsika voamarina eninareo zany zao dia ray aloha nefa nahavitan'izay 20 andro zay déclaré na nolazaina zany hoe sitrana tanteraka. Na izany naty zany dia ao anatin'ny famalona tanteraka ihany ny mpiara-miasa rehetra amin'ny ady amin'ny valanaretina satria mbola tsy afaka miteny ninitsika atreto fa miatrika tanteraka ny ady manoloanan'izy io. Araka izany dia mbola tafiditra ao anatin'ireo faritra eto Madagasikara izay voamarina fa nahitana ny trangana valanaretina mpox ny eto amin'ny renivohitry ny fatrofakina karatra ary raha nitatitra azo farana izao arivo izao avy eo anivony fitelavam-paritry ny fahasalamam-bahoaka taorian'ny fitiliana natao dia nitombo 3 ireo tranga voamarina izany hoe misy 7 hatreto ireo tranga voamarina ho amin'ny fatrofakina karatra manokana ary nitombo 470 ireo tranga ayahina. Sy ampiarina Renakibony tany nankatoavana nandritra ny filan-kevitra minisitra Omaly mifanoka fanindray ny fanomezana fahazon-dala ny trandraka Renakibony tany akoatra ny volamena raha tokantsahatra tany amin'ny taona 10 tany hoany. Tokony atao mangarara ny fanomezan-dalana sy ny fipetra takina amin'ireo orinasa anao ny fitrandrahana ho ny fiarahamonim-pirenena amin'ny sehatra amin'ny fitrandrahana Renakibony tany Gabain Loa. Nankatoavin'ny filan-kevitry ny ministra Omaly 17 janoary ny fampitana ambava momba ny fanokafana indray ny fahazon-dalana hitrandraka Renakibony tany ankoatra ny volamena. Io fahazon-dalana io izay nitsahatra efa tany amin'ny taona 10 nandritra izay fotoana izay maro ireo fangatahana hitrandraka ka tokony atao mangarahara ny fomba fikirakirana sy ny fisivanana ny antota taratasin'izy ireo hoy ny teo anivo ny fikambana ny fiarahamonim-pirenena eo amin'ny sehatry ny fitrandrahana ny Renakibony tany. Asa goavana ary mila fitandremana dia hoe iza nomena aloha. Zay zany no fanontaniana mipetraka izay nangataka tamin'ny 2010 tamin'ny 2012 ve sa izay nangataka tamin'ny 2025 na 2024. Zany hoe tokony mipetraka zany ny fomba fiasa
manana principe hoe tazomina hoe le principe premier arrivé premier servi ve tokony mipetraka sa ahoana ny principe hitondran'ny fanjakana azy ny fanomezan-dalana zany satria efa mission mba hialana n'izay mety fanomezan tombon-dahana ny olona ny opérateur hialana amin'izay mety resaka kolikoly dia fangatana avao dia tokony atao mangarahara tokony apetraka ho isan'ny fepetra takina amin'ireo orinasa mpitrandraka ihany koa ny fifanarahana mialoha ny fampatsihivana amin'ny tokony isy ihany tamerina ndraikitra amin'ireo toerana na faritra anaovana ny fitrandrahana iny moa zany anisan'ny zava-dehibe sao dia orinasa fa malaza tsy manana n'izay tamerina ndraikitra zay no miditra eto pepetra zany azahoana le fanomezan-dalana zany efa ampahafantarina azy daholo ny inona tokony fantany zany hoe raha ny tokony izy zany tokony mahafantatra ny lalàna izy hisehatra amin'ny nao ve andeha lalao tsy mahafantatra règle du jeu ohatrany tsy de logika ihany zany tokony anjaran'ny fanjakana koa mampahafantatra an'izay hoe zao miandry anao amin'ny lafiny sosialy lafiny ara-ekonomia ny hetra sy ny sisa ankoatr'izay mila ajerena mialohany anomezana ny fahazoan-dalana hitrandraka na hikaroka ihany koa ny fanajana ny fepetra ara-tsosialy sy ara-tontolo iainana sy ny zon'olombelona ho ara-dalàna sy ankatoavin'ny mponina eny fotony ny asa tao ho hiatrany ny fanazavana voaray iverenantsika vetivety ny vaovaon'ny fahasalamana tsy ampisa ny mpitsabo eto Madagasikara vokatry ny fivoandro na vita fianarana anyvelany ho no lafitry ny mpitsabo tokony hojereny fanjakana ny vahaolana isoroan'izay mifanindran-dalana amin'io tokony hojerena miaraka ihany koa ny ady amin'ireo karazana asa fitsaboana tsy ara-dalàna raha ny fanazavana tamin'ity androan'ity kabainloha tsy ampy ny isan'ny dokotera mpitsabo eto amintsika hoy ny teonivony ho lavitry ny mpitsabo eto Madagasikara anisan'ny antony mahatonga an'izany ho izy ny fitsoa ny mpitsabo malagasy mivoaka any ivelany ka tokony jerena ny fomba hitazomana azy ireny hiasa eto an-tanindrazana mila fantarina ny olana sy ny filan'ny mpitsabo na arakasa na ara-pitaovana sy ny sisa ankoatr'izay ady iombonana ihany koa ny fampanarahan-dalàna ny fitsaboana eto amintsika ary vonina iady atreny amin'ny rafim-pitsarana ny ho lavitry ny mpitsabo raha ilaina izany manoloana ireo asa fitsaboana tsy manara-dalàna raha ny fanazavana manireo no mia dokotera nresakitsika no mia ny vahoaka 2 tapitrisa zany hoe raha atao salanisa dia latsaky ny ray isan-jato latsaky ny dokotera anankiray no mia olona ny norme navoakan'ny OMS dia tokony manana dokotera 3 isaky ny olona 10 ho an'ny fahasalamana zay mbola tsy ampipetsaka ahoana ny fomba hitazomana ny dokotera hiasa eto Madagasikara be dia be ny manampahaizana dokotera mivoaka fa recruté any Canada recruté any Europe recruté any ivelany Madagasikara ady ombonana ny ady amin'ireny asa tsy manaraka ny lalàna asa fitsaboana tsy manaraka ny lalàna misy ny code de la santé zay lalàna mipetraka natanterana ny asa fitsaboana fiaraha-miasa maro lafy no atao fiaraha-miasa ministera amin'ny fahasalamana fiaraha-miasa amin'ireo lavitry ny fahasalamana rehetra andanina manoloana ireo ambana sy olana sedraina amin'ny asa fitsaboana miantso ny firaisankina sy ny fiaraha-miasa eo amin'ny samy mpitsabo ny ministra mpiahy azy ireo nandritra ny lahateniny tamin'ny fambetrahana amin'ny fomba ofisialy ireo mpikambana vaovao hitarika ny olavitry ny mpitsabo ho antsika dokotera efa 5 amin'ny 70 taona no nisiany ordre national des médecins aloha amin'izay antsika ifanampy ifanamia-tanana ary ifanaja ary tsy ifanavakavaka fanavozana mitondra fanatsarana no ambaisana amintsika engane atsika samby ezaka anampody indray ny asiny mpitsabo sy ny asiny fitsaboana to tontosa androany ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy ireo mpitsabo 3 mianadahy hitarika indray ny birao ny olavitry ny mpitsabo eto Madagasikara ao anaty 3 taona manaraka laharam-pamehina ho azy ireo ny fahafahan'ny mpitsabo miasa anaty fitoniny tsy misy teritery sy erisetra ary ireo karazana raha matahora isan-karazana ankoatr'izay hametraka ho zava-dehibe ny fampivondronana ny mpitsabo rehetra ny olavitra
raha tsy heviny mizara teboka roa lehibe ny asany ho lavitry ny mpitsabo eto madagasikara ny fiarovana ny vahoaka amin'ireo asa fitsaboana tsy manara-dalàna ary ny fanampiana an'ireo dokotera mpitsabo manatanteraka ny asany araka ny lalàna sy ny fitsipika anatiny mifehy azy ireo. Fa vaolana maro no naroso fanatsarana ny fandraharahana ao amin'ny tontolony eo amin'ny tontolony fambolena sy ny fiompiana. Ny eto Antananarivo izay ahitana sihatra misa 8 laharam-pamena iraisa amin'ny faritra Itasy, Vakinakaratra, Analamanga, Zibongilavo ka eto Andriatsilavo. Misa 8 lehibe ny seha-piarina laharam-pahamehana ho an'ny faritra misa 4 Itasy, Vakinakaratra, Analamanga sy Zibongilavo raha ny fambolena sy ny fiompiana no resahana. Azo lazaina fa afaka trandrahana tsara sy ahafana mampivelatra ny fandraharahana ara-pamokarana na ny agribusiness izy ireo, ny vary, ny bairozy, kafe, katsaka, volomamody, ny voankazo, ny akoho mamborona ary ny ronono. Maro ny sakana tsy ahafana miroso amin'ny fandraharahana amin'ireo seha-piarina ireo. Isan'izany ny olana amin'ny fananatany, ny tanjana-bola ambony eo anivon'ny ivitoerana findramam-bola, ny tsy fisian'ny lalam-barotra, ny tsy fisian'ny rafitra mazava eny anivon'ny tantsaha amin'ny famarotana ny vokatra, ny fisian'ny mpanelanelana eo anivon'ny tsena sy ny sisa. Nojerena miaraka nandritra ny dinika ho fananganan'ny toe-karena isam-paritra, no tanterana tao Antsirabe ny vahaolana azo raisina eo anatrehan'izany rehetra izany. Ka raha ohatsy tsika anatsara ny toe-karena malagasy zany dia tsy maintsy hifandinika isika aloha voalohany indrindra amin'ny inona no mahazo andreo 700 andreo dia rehefa nydinihana zany ilay izy dia mialatsiny mamindrana kely teny vany ilay seho-pamokarana zany ao amin'ny tantsaha mihitsy no misy olana satria ohatrany hoe ilay fambolena sy ilay fiompiana dia natao fotsiny hitetavana sakafo izay sakafo tsy maharitra akory fa ndraindray 3 volana 1 bolana tsy maharitra mihoatran'izay dia ahoana raha io fambolena sy fiompiana kosa ary no avadika mba ho lasa hiakatra kokoa famokarana mibetsaka apiditra amin'ny fidiram-bola ahafahana mahazona asa ho any kokoa ary asa ho an'ny tanora ihany koa. Toy ny fanombohana ofisialy ny dinika ho fananganan'ny toe-karena nosokafana teny Ivato ny 12 Janoary lasa teo nanatanteraka io dinika io ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana izay nitanterahana tao Antsirabe. Tsy aivina manodidina ny 100 ny mpandray anjara fototra tonga nanatanteraka ny dinika fikoanandoha ny solotena ireo tantsapamboly, mpiompy, ny sehatra tsy miankana, ny orinasa madinika sy salatsalany, ny tetikasa sy ny fandaranasa, ny ratsa mangaika ary ny mpiara-miombona antoka rehetra avy ao amin'ny faritra Itasy, Vakinakaratra, Analamanga sy Zibongilavo. Velom-bola ireo orinasa fakaba eto Madagasikara manoloana ny fanapahan-kevitry ny Amerikanina noho ny AGOA hatramin'ny taona 2020. Ity sehatra ity izay isan'ireo mampiasa malagasy maro ary mampiditra vola vahiny betsaka anatin'ny kitapom-bola mpanjakana ny Antsiprian'izay. Nolaniny Chambre des représentants américaine ny 12 Janoary lasa teo ny fitohizan'ny AGOA hatramin'ny faran'ny taona 2020 na mbola miandry ny fankatoavan'ny anteny miherandolona Amerikanina zany. Firenena Afrikanina 70 no fantatra fa hisitraka tombotsoa avy amin'ny fanapahany io toy ny fanafoanana aba amin'ny entana ondrana any États-Unis ary isan'izany Madagasikara. Vaovao tsara ho an'ny orinasa afakaba ity niraisiny Amerikanina ity, orinasa afakaba izay sehatra mampidi-bola vahiny betsaka indrindra. Ho an'ny taona 2024 mahery ny 7,500 tapitrisa dolara no nentiny zany ho an'ny toe-karem-pirenena. Raha ny tarehy marika hatrany misy 7,700 ireo orinasa misehatra amin'ny fiariana io ary mampiasa olona mahery ny 9 alina sy hetsy. Ankoatr'izay, avy amin'ny orinasa afakaba avokoa ny 5,000 ny fanondranana entana makany ivelany. Vokatra avy amin'ny lamba no mamaritra ny 7,000 izay fanondranana toy ny orinasa afakaba izay. Manodidina n'Antananarivo ny ankabeazan'ny toerana misy ireo orinasa afakaba toy ny eny Andraharo, Ivato, Soanerana sy Akadibahoaka sy ny sisa. Misy ihany koa any amin'ny faritra toy ny any Toamasina, Antsirabe sy Fianarantsoa. Isan'ny toerana voalohany sy lehibe indrindra misy orinasa afakaba ny etsy Ankadibahoaka ny zone Filatex. Tamin'ny taona 7,700 izy io no niorina ary misy orinasa 7,0 mampiasa olona hatramin'ny 7,3 alina amin'ny toerana etsy Akadibahoaka io. Iseny to anaty doka vetivetsika aza misaraka amin'ny ary.
solde d'été goavana be any Cosmos izay manomboka ny 20 janoary hatramin'ny 20 febroary. Fihenam-bidy hatramin'ny 500 isanjato amin'ny entana maro isan-karazany. Mividana entana amin'ny alalan'ny vente crédit mirindra ary alohavitsy kelikely hatramin'ny 30 volana. Ny solde d'été goavana be any Cosmos dia ahitana fihenam-bidy hatramin'ny 500 isanjato amin'ireo entana maro isan-karazany manomboka ny 20 janoary hatramin'ny 20 febroary. Tandremo fa voafetra dia voafetra ny entana. Cosmos, votre partenaire de confiance. Efa full taona mahery zany isiny vovo-tsavony extra propre manatsara traniny kalitao an'izy ary zany mahatonga anazy mbola mitana laharana voalohany raha mbola eta Madagasikara. Mora malio ty lamba lafa mampiasa extra propre tsy mandany fotoa ela tena afapo aloha za. Zalo tena efa ela ny afapo satria izy ny vovo-tsavony mandehatra indrindra raha mbola eta Madagasikara. Menakala tegna tiavako extra propre izy managna hanitra maro be surtout parfum floral tiako tianao ma chérie fa extra propre zao vovo-tsavony tegna ankafizin'ny malagasy jiaby. Extra propre rô tsara afa ihany extra propre sady ny vidiny 300 ariary foana. Marina be mihitsy zany a rehefa hoe vovo-tsavony zany dia efa hoe extra propre tompiny fahadiovagna. UPRIM, Université privée de Madagascar. La formation à distance de l'UPRIM, pratique, fiable, efficace. Étudiez à votre rythme, où que vous soyez et quand vous voulez. Vous êtes en quête d'une promotion professionnelle? Vous êtes fonctionnaire visant un reclassement? Vous pouvez travailler et étudier en même temps pour viser votre diplôme à travers le téléenseignement de l'UPRIM. Licence, Master 1 et Master 2. Habilité par l'État jusqu'à la 5e année et reconnu par la fonction publique jusqu'à catégorie 8. Encadrement innovant via une plateforme numérique permettant un regroupement en ligne avec interaction, droit, communication, gestion et management, commerce et marketing. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Ataovy mamiratra kokoa ny fety araroto indray ary ny promo Noël kalitao mandona be sady misy cadeau hatramin'ny 1 janoary 2024 mividiana gamme ZTE A36 A76 4G sy A76 5G dia mahazoka to support téléphone na sac banane na écouteur sans fil miampy câble USB 3 en 1 miampy bonus 5 GB zao izany rehetra izany manomboka amin'ny 269 000 ariary monja araroto fa mandalo mora eny amin'ny Astor ny fotoana. Oh, oh, yes. Mamenina ny araba hatrany tomboka lasy tombovavy tonga sondray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalambavao amin'ity ala ity. Anohizatsika izay azo antoka ny fiarovana ny angon-drakitra eto Madagasikara. Hoy ny minisitra mifampiroboroboana ny aitao Arakajy Mirindra, am-paositra sy ny fifandraisan-davitra tanjona ny fitantanana madio sy mirindra amin'ny alalan'ny fampiasana aitao Arakajy Mirindra ary ny anavao any Madagasikara ho modely fampivoarana nomerika. Ny Antsiprian zay. Tompona ndraikitra amin'ny fiarovana sy fampiasana ny angon-drakitra ny eo anivon'ny Commission malagasy de l'information et de la liberté raha nambara ny Tale Général ny CMIL. Anisan'ny paikady amin'ny fanovana ho fampidirana ny Madagasikara ho numerika, miroso amin'ny fampiasana ny internet be kokoa i Madagasikara izay mahatonga ny angon-drakitra ho loharanokarena sarobidy. Arak'izany, entitra ny fampiarana ny lalàna amin'ny fiarovana azy ireo izay misy fiantraikany amin'ny vahoaka malagasy sy ny toe-karena raha nambara ny ministry ny fampiroboroboana ny aitao Arakajy Mirindra ny positra sy ny fifandraisan-davitra. Mila tsy manangona ny données personnelles fa le sampandraharaha na eo anivon'ny sehatra miankina na tsy miankina reny zany no manao ny angon-drakitra. Ny asa ataon'ny CMIL dia manao ny fitsirihana fanaraha-maso. Misy fiarovana maromaro zay efa iarahantsika amin'ireo vondrona maromaro reo zany akoatran'izay dia hisy ihany koa ny fifanomezan-tanana avy amin'ny ministera ahafahantsika manao fiarovana maromaro kokoa, ohatra zany hoe pen test, test de pénétration
ny fametrahana ihany koa ny business continuity plan izy amin'ny teny anglisy raha misy ny fatapana efa misy ny sauvegarde. Nisy araka izay ny fampafantarana ny laminasy ho fitantanana ny sampandrara eto Madagasikara izay tafiditra tao anatin'ny fankalazana ny andro maniran-tany ho fiarovana ny angon-drakitra, tanjona ny ampiarana ny digitalisation sy ny henan'ny vahoaka malagasy ny teknôlôjia vaovao. Nazo taleparitra vaovao ny fitaliava amin'ny paritra ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro fatra mahatsatra ambony rehefa banga nandritra amin'ny fotoana maritra ny toerana. Asa fatsika bary hoy izy raha nandray ny fitenenana nandritra ny famindram-pitantanana natao ary isan'ny hojerena manokana ao anatin'izay ny zotra an-dalamby Fiararatsoa test ny Antsiprienne. Taorina ny fanendrena tamin'ny alalan'ny filan-kevitry ny minisitra ny 20 janoary lasa teo dia notontosaina ny famindram-pitantanana teo an'Andriamatoa Ralahy Hervelo sy lofin'ny aina Philippe Talivaovao sy Ramatoa Randriamananjara Risardia Fetrarsoa izay talepisorotoerana teo anivon'ny fiteleavaparitra ny fitanterana sy ny famantarana ny toetrandro aty amin'ny faritra Matsatra ambony. Anisan'ny vinan'izany ministera izany moa ny fametrahana ny fitantanana mangarahara sy mahomby ary mba hisy fiantraikan'ny mivantana amin'ny vahoaka. Asa fatsika bary izay hitaky ny firenena amintsika tokony halavitra rehetra ankehitriny. Ny fiteleavaparitry ny Matsatra ambony moa dia fantatra fa na dia atao hoe nandalo fahasarotana maro ny zava-bita, maro ny zavatra misongadina. Anisan'izany ny famoahana ny vaovao mahakasika météo ohatra ara-potoana mba ahafahan'ny olona mahafantatra, ahafahan'ny olona mitandrina mialoha ny mahakasika ny fiainany sy ny fihariana. Izy ihany koa izy mitondra fanatsarana sy fanavaozana eo amin'ny sehatry ny fitanterana satria fantatra fa fitanterana no ivezivezen'ny olona sy ny entana izay fototry ny fampivoarana ny toe-karena sy ny fiainana ara-sosialy ara-filaza antsika Matsatra ambony. Fa anisany hojerena manokana ihany koa ny famahana ny olana ny fitanterana an-dalamby sy fanatsarana ny fitanterana an-tanety. Asa maika ary misy fiantraikany mivantana amin'ny tony izay no ifantorana. Singana manokana amin'izany satria isan'ny lahara mahamehan'ny ministera dia ny fanatsarana sy ny famerenana amin'ny laony ny fitanterana an-dalamby mampitony amin'ny fianaratra sy manakara na ny FCE izay tena mamelona sy miantoka ny fitokana mona ny faritra maro amin'izay lalovan'iny lalamby iny. Maro ireo asa miandry ary tsy mora ny amaro eo olana misy eo amin'ny sehatry ny fitanterana izay fa samy nanome tokony rehetra fa hifanomitanana mba hisiny ny fanovana tokoa amin'izany sehatra izany ho tombotsoan'ny rehetra isiny fampandrosoana ny faritra ihany koa. Fatontosa tontolo ny hetsika hiasa business andiany faharoa hetsika entin'ny asa Madagasikara anohanana sy hanamafisana ny fiarah-miasa amin'ireo mpandrahara sy orinasa malagasy. Maro araka izany ireo mpandrahara sy tompona orinasa tonga nanatrika izany tany an-toerana. Tolotra maro sy vahaolana ara-mpifandraisana mifanaraka amin'ny filan'ny orinasa no nampahafantarina nandritra ny hetsika hiasa business andiany faharoa izay nototsaina Didjoliary. Tanjony hiasa Madagasikara amin'izany ny hanohana ny fivoaran'ny orinasa sy ny sehatra ara-toe-karena eto an-toerana. Ny ao anatin'ny tolotra hiasa business moa zany tenenantsika anazy dia misy maromaro ilay izy, misy fomba ahafahany hoe manahoana ny mampatonga ny hoe orinasa iray tonga lavitra kokoa amin'ny alalan'ny tolotra maro isan-karazany. Misy ny daholobe ary misy ihany koa ny orinasa izay tena mila fanampiana, mila tohanana satria io no mampandroso ny ekonomia antsika eto Madagasikara. Dia izay antony izany nampatonga nisy hoe hiasa business customers meeting mba ahafahany amin'ny serasera mihaona. Miheno ihany koa ireo mety olona ny mpanjifa eto Toliary mba ahafahana mamola vola. Tolotra tena hoe mifanaraka amin'ny zavatra tena ilain'ny orinasa satria tsy voatery hitovy daholo ny zavatra ilain'ny orinasa tsirairay. Ankoatr'ireo tolotra efa misy isan'ny nasongadina manokana nandritra ity hetsika hiasa business ity ihany koa ny tolotra mibalika vahaolana maharitra ho an'ireo orinasa sy ny mpandrahara. Manana tombony manokana tsika eto Toliary satria ny masoandro zany izay hoe eto moa tsika hoe cité de soleil dia masoandro tena hoe manana mandavataona dia nitsindrina manokana izay tamin'ity hiasa business andiany faharoa ty.
ireo vokatra ireo a dia misy manomboka amina vokatra kely jiro ray oety tanana ary misy vokatra lehibe ihany koa afaka tondra herinaratra ho ana trano ray manontolo dia ny tena tombony a hoan'ny na ho an'ny mpanjifa tsotra na ho an'ny orinasa dia azo aloha tsikelikely daholo ireo fitaovan'ireo aloha amin'ny mivola tsy mila mivezivezy fa isan'andro na isan-kerinandro na isam-bolana dia afaka aloha tsikelikely misy petrabola voalohany fotsiny a izay alohan'ny mpanjifa dia rehefa avy eo izy a rehefa fenony le vidiny ray manontolo a dia lasan'ny manontolo ireo fitaovana hetsika ara-kolotsaina sy seho ara-javakanto samihafa andraisan'ireo mpanakanto zanaky ny faritra anjara no namananana tamin'ny fomba manetriketrika ny hetsika iasy business andiany faharoa teto joliary fa niona mivantana tamin'ireo polisy pirenena miasa eny an-dalana sy ireo mpamily taxi be 194 sy nizotra de teny amin'ny fitopolo teny amin'ny 7 hektara vadobe sy andranomena ny talepatry ny filaminam-bahoaka Nalamanga niaraka tamin'ny lehibeny komisaria foibe tsara lalàna sy ireo tompon'andraikitry ny polisy pirenena amin'ireo faritra ireo tanjona ny faramafisana ny ady atao amin'ny kolikoly ary ny fanajana ny lalàna amin'ny feno fifamoivozana ka hoenjana ny sazy iandry ray mandika lalàna andao arahantsika ny antsiprian'izay ho fanamafisana ny ady amin'ny kolikoly ary ny fanajana ny lalàna mifeny fifamoivozana fa indrindra ny fanajana ny boky nandraikitra ho an'ireo fiara-pitatitra ny eo namivantana teny akianjaka ny resaka tamin'ireo polisy pirenena miasa eny an-dalana sy ireo mpamily taxi be 194 sy zotra de teny 67 hektara vadobe sy teny andranomena ny taleparitry ny filaminam-bahoaka Nalamanga niaraka tamin'ny lehibe ny komisaria foibe tsara lalàna sy ireo tompon'andraikitry ny polisy pirenena amin'ireo faritra ireo nampatsihevina manokana ireo mpamely sy ny mpanampy ny mahazava-dehibe ny tsy hanaovana kolikoly na inona antony no entanina trano izy ireo anaja ny fiantsonana farany mba ho tobontsony ny besin'ny maro ka tsy iodina an-dalana efa voalazan'ny lalàna ny arrêté izay hijanonana tsy mahako ataon'ny taxi be rehetra ka reny toerana rehetra reny dia angaviantsika mpivarotra taxi moto taxi bisikileta mba tsy hanelingelina nyreny toerana efa voatokana ho anaovana reny izy ireny satria ny fisian'ny occupation na ny fitazoman'ny mpitatitra hafa amin'ny reny toerana ireny dia mahatonga le bus ihany koa tsy mipetraka miditra ao anatin'ilay atao hoe refus na le toerana hijanonana fa lasa ty amin'ny arabe atya dia mitarika fitohanana ka manomboka androany dia hetsika ny eto amin'ny 7e arrondissement no mena vaiko ny fandamina sy andrindra miaraka amin'ny commune mikasika an'izany fandaminana sy fitazomana ny areny izany nitondra ny fitaranan'izy ireo ihany koa ny avy eo anivon'ny kooperativa ao anatin'izany dia ny anamboarana ireo lalana ratsy izay anisan'ny antony lehibe mahatonga ny fihodonana an-dalana ataon'ireo mpamily ka mahangataka ny tompon'andraikitra izy ireo hijery malaky izany lalana ratsy miantso ny ministera miantso ny région miantso ny commune mba hijery an'le lalana io fa io anisan'ny fototra lehibe eto amin'ny linina dia mahatonga ny tentative an'ireo hiodina an-dalana sy ny rehetrarehetra momba ny infrastructure ny arret oka mba ho an'ny taxi be fa tsy ho an'ny taxi moto na taxi bisikileta ny lalana mba jerevana ihany no amafisina tamin'ireo polisy pirenena ihany koa fa tsy isy fandeferana ny fanaovana kolikoly no tsindrina ndray matota lepakitry ny filaminam-bahoaka Nalamanga fa hojerena ny sazy ho an'ireo minima dika ny lalàna sy zatra manao lalan-jerenina fa mpitandremana farany mba hampiova famindra ny rehetra ity natao ity fa isy ny fitsirihana tampoka izay ho ataon'ny tompon'andraikitra iray ny fanazavana hatrany lafomba voafa mitony fitantarana amin'ny teny malagasy ro fifanana ny raisam-pirenena La Liga iarahana amin'ny mpitantara matianina toan'i Daniel Randriamaro sy Edouard Touvson fantatry maro amin'ny anarana hoe Raiesta efa nanomboka tamin'ity janoary ity ihany koa ny fitantarana amin'ny teny malagasy ny Bundesliga ireo fitantaran'ireo izay hita ao amin'ny Up TV chaîne exclusive Star Times lalao rehetra dia mandeha amin'ireo chaîne Sport Star Times
ankoatr'izay mandeha mivantanao amin'ny Gastara ihany koa ny PFL fiadina no tompon-daka eto Madagasikara ny Ligue 1 lalao roa isan-kerinandro no mandeha mivantana ary lalao roa tsy mivantana fehiny tolotra manakaiky vahoaka hatrany natao ho amin'ny malagasy 100 avokoa ireo tolotra samy hafa ireo. Ny santionan'ireo vaovao misongadina natao amin'ny pejy Facebook ny Vavaon'Ikolo TV tamin'ity androany ity indray no andao rahantsika vetivety. Ireo vavao nisongadina navoaka ny pejy ny Vavaon'Ikolo androany alarobia 20 janoary 2024. Nankatoavy ny fitsarana avy momba ny lalampandrenana na ny HCC ary mifanaraka amin'ny lalampandrenana ny famarotana sy ny famokarana toaka gasy eto Madagasikara. Araka ny fanapahan-kevitra laharana fa aotraray tsipika HCC bara D3 navoakan'izy ireo androany. Mbola ampafantarina ny filohan'ny fanavozana, filohan'ny antenimieram-pirenena, ny praiministra ary ny filohan'ny antenimieran-doholona mpisolo-toerana ity fanapahan-kevitra ity ary ivoaka ihany koa amin'ny gazety ofisialin'ny Repoblika raha ny fanazavana. Maro ny fitarana navoarain'ny filohan'ny fanavozana momba ny fisian'ireo entana efa lany fetrandro. Nanome toromarika ny cellule anti-corruption ny filoha ijery ifotony izany tranga izany. Nidina teny amin'ny zone forelo Tanjombato ny tompon'andraikitra omaly tratra tao amin'ny fitahirizana entany orinasa iray ny antoerana ireo entana landaty manaraka ireto miaraka amin'ny fanamariana ny tsy fanarahan-dalàna mifandraika amin'izany ny siramamy 20 gony milanja 10 kilao savony mandidina ny 5,000 baoritra barika 7 faingo 5,600 litatra avy misy ranon-tsavony fanasana loha ary savony marika iray hafa mandidina ny 10,000 baoritra. Efa nogazina ireo entana no idina ihany koa ny trano ny tobiny mandeha ny famotorana afantarana ny fomba natafidiran'ireo entana ireo teto antoerana. Anisy fionana teo amin'ny filohan'ny fanavozana ny Repoblikan'i Madagasikara ny kolonely Randrenirina Mikael sy ireo mpiara-miombona anto-karabola sy ara-teknika mahakasika ny tetika Savolobe androany foto-drafitra sampamokarana angovo azo avozina anampy amin'ny famatsiana herinaratra eto antoerana. Ny 13 janoary 2024 lasa teo efa nisy ny fivoriana stratégique sy teknika mahakasika ity tetika ity ny arahany ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola sy ny vondrona compagnie générale hydroélectrique de Volbe miaraka amin'ireo mpiara-miombona antoka ary ny solitena ny société financière internationale. Isan'ny nodiniany ireto farany tamin'izany ny famatsim-bola sy fampiasam-bola ny clôture financière ny lalana miazo any Volbe ny vidiny famokarana sy ny faharetany tetikasa ary ny fiantraikany ara-toe-karena sy sosialy eto antoerana. Nitokana ireo mpivarotra manamorona ny arabe ny fahaleovanteny ny Analakely ny maraina teo ny tsy famelan'ny komina azy ireo hivarotra no anton'izao hetsika izao raha ny fanazavana. Anambana mivantana ny faritra avaratra andrefana amin'ny sabotsy maraina ny andro ratsy ao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika. Tamin'ny 3 ora tolakandro teo tany amin'ny manodidina ny 700 kilometatra andrefana somary avaratra andrefany Besalampy no nisy ny foibe ny ilay andro ratsy ao amin'io lakan-dranon'ny Mozambika. Mbola malefaka ny heriny itombo hery miandalana izy raha ny vinavina ka mety ho lasa rivo-12 ny zoma 30 janoary 2024 avy zao. Anambana mivantana ny faritra avaratra andrefana ity andro ratsy ity ny maraina ny sabotsy farany volana. Manoloan'izany entana sahady ny ponina amin'ireto faritra manaraka ireto mba hiomana ka hampiatra ny fepetra mikasika ny filazana fanerana miloko maitso, boeny sy melaky. Entanina ny mpampiasa ranomasina eo anelanelany Analalava sy Antsalova mba tsy handrika intsony manomboka rahampitso satria ratsy ny toetrandro. Misona ny tontolo ny asa fanaovan-gazety nodimandry androany Anik Raherimanana mpanao gazety sady mpamakafaka karaharaha-pirenena mpanolotra fandaharana atao amin'ny radio Antsiva. Isandro matianina sy fitaratra teo amin'ny asa fanaovan-gazety ny tenany izay eto amin'ny Kolo TV FM mody mirary finoana feno ho an'ny fianakaviany sy ireo akaiky azy. Dia izay ihany koa no entsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety. Nambaran'ny filoha Frantsay androany fa antso amin'ny fifoazana ara-stratejika ho an'i Eropa. Ny fifandirana eo amin'ny Eropa sy États-Unis mikasika ny Groenland amin'izao fotoana izao. Ity tranga ity izay nanamafy ny firaisan-kina amin'ny Frantsa, amin'ny Danemarka sy Groenland ihany koa. Dia izay ihany koa no entsika manakatona ny fiarahana ho any androany n'aiza misy anao ankasitrany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany veloma tompoko.
Uprime. nanolotra ho anao teo ny vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.